Miarabantsika tsiraiavindray satria izao lady maraina zao indray misaotra n'Andriamanitra hatrany sika satria lehibe ny famindram-pony ary maposaka ny fahazavana amintsika mandrakariva izy. Manderantsika ny amofinainan'io dia vavakantsika. Ry Tompo Andriamanitra misaotra anao izay no ny amin'ny fitiavanao anay. Misaotra anay ihany koa ny amin'ny ankohonanay izay arovanao amin'ny ratsy, ambinao manokana ihany koa ary misaotra indrindra ny zava-tsoa anay amin'ity maraina ity. Mitenena ray fa voninkainanao zahay aminaran'i Jesosy. Amen. Vateny mofinainantsika androany dia manao eo amin'ny fahazavany azo fitsaliana. Ilaina amin'ny Hebreo 12:12 manao hoe mijery an'i Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro henatra mba azahoany ny fifaliana napetraka teo anoloany da dia efa mipetraka eo ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Amen. Midika ho fiainana fa tsy fahafatesana ny azo fijaliana. Ho antsika izay mino an' Jesosy fa fahadalàna kosa izany ho an'ireo izay tsy mino azy. Raisan'ny taratra sarobidy mitondra fiainana avy eo amin'ny azo fijalian'ny Kalvaria. Atsory ny tananao handray ny fitahiana. Aza makao ambadiky ny azo fijaliana, aza omena toerana ny fitomaniana sy ny fitarainana ary ny fahoriana. Aoka ianao hatanjaka, aoka ny fanahinao hatanjaka mba hanantena sy mba hifaly ihany koa. Mampiandrandra ny masonao hijery an'ilay mpamonjy velona ny azo fijaliana. Izy ilay mpisolo vavanao rehefa tsy mahita afa-tsy ny aloka ny azo fijaliana ianao dia satria mijoro eo anelanelanao sy ny taratra mamirapiratra ilay masoandro ny fahamarinana ny Satana. Madama White manao hoe tsy mpahazo aho izy niresi ny fahaketrahan'ny fanahy sy ory loatra tahaka an'izay tsapako nandritra amin'ny volana vitsivitsy izay. Tsy azoko atao izy ny mihevitra amin'ny fanahiko zavatra maivamaivana ka anao tsinotsinona ny mpamonjiko amin'izany. Ary tsy azoko atao izy ny mampianatra fa nitsangana avy tao am-pasan'i Jesosy ary niakatra ho any an-danitra sy manao fifonana ho antsika eo anatrehan'ny ray. Raha tsy efa nampiatra an'izany fampianarako izany aho izy ary mino ny famonjena da hitondra amin'ny fanahiko malemy eo amin'i Jesosy mba hanomezany ahy fahasoavana sy fahamarinana ary fiadanana sy fitiavana. Ilaiko hatrany izy ny mitoky aminy ninninona ny fiovaovana miseho eo amin'ny fihetseham-poko. Tsy tokony iovaova izy ny fitokiko aminy mba hiseho eo amiko ny vokatry ny fitoerana ao amin'ilay nividy ahy tamin'ny rano sarobidy. Ilaintsika ny mianatra mino ny teny fikasany mba hananantsika finoana mahafiorina tokoa. Andeha ary isika hivelona eo amin'ny fahazavan'ny azon'ny fijalian'ny Kalvaria. Aza mijanona eo amin'ny aloka tsony, aza mitaraina noho ny fahoriana fa manampitsotraka ny olantsika izany. Aoka tsy ho adinointsika fa na dia mamaky ny lohasaza isika dia momba antsika Kristy. Ary rehefa mandeha mitoko toy ny mandeha eny an-tendrombohitra isika dia tsarovy fa tsy mandeha irery fa Kristy no mialo lalana antsika. Amen. Ry Tompo Andriamanitra io misaotra ny amin'ny fitiavanao anay ary ny fombanao anay amin'izay rehetra atao. Ampio izay andeha ampitokisana ary ihany koa ampianaro ny lalanao sy ny fahamarinanao hatrany. Aminaran'i Jesosy. Amen. Savior.